manantsika rehetra manaraka anay eto amin'ny YouTube dia faly tafaraka aminareo indray ao anatin'ity vidéo anankiray ity. Efa betsaka ianareo no mba nandefa message taty amiko hoe Luciana ve mba afaka manao vidéo amin'ny teny gasy dia izay no entiko anareo androany. Ty malagasy tag ty dia tag efa somary efa elaela dia koa vao somary tonga tao an-tsaiko kely ny anaovana an'izy ity. Efa betsaka ireo gasy ato amin'ny YouTube hitako nanao an'izy ity dia hitako hoe nafinaritra dia izay koa ny antony nanaovako anazy ity androany. Ny vidéo tiako indrindra angambany dia ny malagasy tag nanona lifestyle hitako hoe nafinaritra mihitsy sady en plus fa natao tao amin'ny description daholo ireo fanontanianareo dia isaorako manokana nanoina tamin'izay. Izay angamba ny ela fa hoatombontsika amin'izay ty vidéo ty. Ialako tiny dia miloha raha misy ny teny vary amin'anana ena tsy efa neny. Fa izay zahako atao teny gasy ranoray ty vidéo ty dia inoko fahaliana anareo dia arokatra ny farany. Fanontaniana voalohany ira tianao indrindra amin'ny teny gasy. Za karazan'olona tia hira vahiny. Misy ireo hira amin'izao fotoana izao tena tiako ireo hiran'ny Shine dia iza koa moa iray moramora jalousio Shine dia hiran'ny Denise, hiran'ny Boy Black koa dia hiran'ny Mirato. Reo angambany no mpihira gasy arahako indrindra amin'izao fotoana izao. Fa ankoatran'izay tsy dia tena maharaka hira gasy loatra fa ny hira fahiny daholo no fenoko. Ao koa ny hiran'ny Maleo, za tena tia Maleo mihitsy. Dadanay moa dia mandefa hiran'ny Maleo foa anatin'ny tômôbila dia mety izay angamba ny antony nitiavako Maleo satria lasa tia ho azy an'ilay hira mandeha foana. Ty hira iray ty dia hira tena efa ela mihitsy. Na ny mpihiran'izy tsy dia tena tadidiko fa izahako jerena. Rahan'ilay izy asambarana dia Jérôme Arrangia Rayloul no mihira anazy. Mbanenoko kely anareo fotsiny angamba ny extrait kely fotsiny ty hira ty tiako be mihitsiny. Isaky ny maheno an'izay hira izay dia mahatsiaro mafy amin'ny mamanay foana satria izay rovavy dia mihira an'izany hira izany foana na tômôbila rehefa tafaraka. Sendra mijery an'ity vidéo ty izy dia manao koko anazy kely koa dia koko daholo nareo rehetrarehetra any an-trano mijery ny vidéoako. Izay ny fanontaniana voalohany dia fanontaniana faharoa sakafo gasy ankafizinao indrindra. Ty angambany dia sakafo gasy fantatry ny olon-drehetra dia ny ravitoto. Fa tiako indrindra izy rehefa miaraka amin'ny coco dia mamitsiro ny coco ilay coco dia tsara. Raha sendra afaka manao an'izay nareo any an-trano dia andrano fa tena tsara tena tsara tena tsara. Fanontaniana manaraka hainao ve ny mikarakara an'izany? Tsy handainga aminareo fa zaho mbola tsy nahandro ravitoto mihitsy dia hatreto aloha mbola tsy mahay manao an'izy fa indray androany mety hikarakara an'izay dia izahako ianarana ny fanaovana anazy. Mety hoentiko eto aminareo koa nefa izany expérience vaovao izany mba tiako zaraina aminareo raha sendra manana fotoana hifilmena an'izay dia hiaraka hikarakara ravitoto coco tsika dia inoko fa mety haliana anareo. Raha ohatra ka tianareo izay hevitra na vidéo izay dia mba tenenanao amin'ny commentaire eo dia ezahako atao izay. Ezaka koa manao an'izay vidéo mba angatahanareo dia ezahako atao. Trompe loatra izay ezahako ny teneniko teo izay. Fanontaniana fahaefatra mofomofo vita gasy ve ny tianao indrindra? Dessert tianao indrindra? Mofo akondro tiako be mihitsy. Ramanonaka koa tiako be. Entre ny ramanonaka sy mofo gasy dia aleoko mihinana mofo gasy angambany satria ny ramanonaka ohatran'ny somary bebe menaka be izay. Tenenana amin'ny commentaire ao raha tia mofo gasy nareo sa tia ramanonaka.
hainao ve ny manamboatra an'izany fanontaniana fahatimy io mbola tsy nanandrana nanao mofogasy mihitsy a sady mbola tsy nanandrana nanao ramanonaka sady en plus tsy haiko hoe ahoana ny fanaovana ramanonaka sy mofogasy raha fantatrareo ny fanaovana mofogasy sy ramanonaka dia mba zarao amin'ny commentaire foana mahafinaritra foana mifampizara zavatra dia soa fianarana foana dia zay mba zarazarao fanontaniana fahaenina inona ny akanjo anaovanao rehefa hamonjy mariage robe tiako indrindra tamin'izaho namonjy mariage dia ty robe maintimainty ty asehoko amin'ny sary eto amin'ny écran eto moa saky ny mandeha soirée na mariage sy ohatran'izany dia hito foana no option voalohako indrindra raha misy ohatra hoe thème moa zany dia zahako foana manaraka an'ilay thème fa la plupart du temps dia io robe io robe naovako indrindra rehefa mamonjy mariage ohabolana ohampitenena malagasy tianao ary ampiaranao amin'ny fiainanao andavanandro ty ohabolana rety fiteny mamanay ihany ko isan'andro averimeriny amiko foana dia tsy adiniko mihitsy dia ilay ohabolana hoe ny mahasoa aloha izay vao ny mahafinaritra angambany tsy mila hoazavaina be intsony zay ohabolana izay fa efa miteny les phrases dia zay hitako hoe ohabolana tena mahafinaritra sady ohabolana mampianatra amin'ny fiainana fanontaniana fahavalo sady farina angambany izy ty inona ny zavatra tsy misy eto Madagasikara ka tianao hisy eto fahadiovana zay angambany voalohany indrindra ihany koa ny fahadiovana dia zava-dehibe indrindra ho an'ny fahasalaman'ny mponina ihany koa dia zay miezaka foana ny tsirairay tsy hanary sortira eny an-dalana eny dia mba miezaka mitsipona anireo sortira eo manodidina antsika ireny zay angambany ty vidéo antsika androany ty tena niezaka mafy dia mafy mihitsy nanao anazy tamin'ny teny gasy ranoray misy ireo teny tena tsifatsifany kely teny vary amin'ny nanana kely raha nafinaritra anareo ty vidéo ty aizadino manisy j'aime kely dia mba zarao anay ao amin'ny commentaire ao sy soa fianarana fantatrao fa tokony ho fantatry ny olon-drehetra dia aizadino manaraka amin'ny Instagram sy Facebook ataoko en barre d'infos moa ireo lien rehetra reo raha toka ka tianareo ny anaovako vidéo matetitetika amin'ny teny gasy dia mba tenenanao amin'ny commentaire ao ihany koa dia amin'ny manaraka indray